Rehefa alarbitaka izao dia ny famotinana fohy ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety soa izay ivoaka ny andron'ny alakamisy no amaranantsika ny fampalalam-baovao ny laharana faha-efatra amby 37 ary no aroso amintsika toy izao ny lohateny misongadina ao anatin'izany gazety izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Laharana faha-efatra amby 37 amin'ny gazety soa no ivoaka manomboka rahampitso. Toy ny efa mahazatra antsika hatrany dia misy ny lamaody ho an'ny vehivavy atokany gazety soa antsika, ka ho amin'izay rahampitso izay dia ny tailleur no entin'ny gazety amintsika. Ny frian-damaody sy ny zava-baovao any ivelany any ihany koa dia anokanan'ny gazety soa lahatsoratra iray hafa koa. Misy ihany koa ny lahatsoratra amin'ny resaka fahasalamana nentin'ny gazety soa amintsika ho an'ny rahampitso. Ho amin'izany dia manome torohevitra amintsika amin'ny resaka vergeture ny gazety soa. Maro amintsika vehivavy no TAI. Raha tia azo torohevitra ianao dia vakiao ny gazety soa rahampitso, fa misy ny lahatsoratra manokana natolony ho anao amin'izany. Amin'ny resaka ketrona amin'ny tarehy kosa indray, inona ny tokony hosorohany? Amin'ireo vaovao avy any ivelany dia ampahafantarin'ny gazety soa amintsika ny momba ny Guadeloupe, ny resaka sakafo, eo ihany koa ny hanitra isan-karazany. Any amin'ny pejy faha-7 no anomezany antsika an'izay. Araka ny efa nampahafantarina antsika hatrany dia andray ny fionana tampony ny firenena mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay isika Madagasikara, ka misy hatrany ny fampianarana teny frantsay etin'ny gazety soa amintsika. Tafiditra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny poezia ihany koa dia misy ny fifaninanana izay karakarain'ny gazety, ka ny pejy faha-5 no ahitantsika ny tapakila fandraisana anjara amin'izany. Aza dinona raha dia ny rahampitso ny maka ny anjara gazetinao soa eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Azadiny ny manjifa ity gazety ity zany ho amin'ny rahampitso, mbola misy ihany koa ny tapakila ahafahana mandray anjara ao anatin'ilay fifaninanana poezia izay mikarakarain'ny gazety soa. Ho hitantsika ao anatin'izay gazety ivoaka amin'ny rahampitso izay zany ny tapakila dia azadiny ny manjifa ny gazety soa. Hatreto ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanan'ny fanomezantsika zany tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ho amin'ny rahampitso amin'ny 7 ira indray ny fotoanantsika manaraka. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray. Veloma tompoko.